mbola miainga avy amin'ny exploit fandresen'ny Barea teo ny akatsika réflexion. Tanareo fa lasa source d'inspiration mihitsy ny fandresen'io ekipe io. Ny zavatra anankiroa no zavatra tiako resahana. Voalohany indrindra aloha dia sur le plan conseil tsotsotra omeko anareo Barea, tsy resaka sportif fa izy fa resaka mental. Rehefa amin'ny sport au niveau ohatran'izao ny travail technique efa tany amin'ny fototra ambany no natao, fa rehefa tonga amina atao hoe dernière ligne droite ohatr'izao dia tout est dans le mental. Zany hoe ato amin'ny saina ato zany no mi-créer ny déclic. Ka eo indrindra no tiako mba asiana tolo-kevitra, tsy fantatra raha mba mety ho tonga any amin'izareo any ty afatra ty na tsy, mba angatahana antsika mba hanaparitaka azy. Fa rehefa avy eo andray leso-panahy koa miainga avy amin'izay, zany hoe ny sport indray zany no akatsika inspiration spirituelle. Raha matadidinareo tamin'ny succès phénoménal ny Barea voalohany andron'ny Faneva Ima sy ry Bolide sy ry ny tariny dia inona ny zavatra tsikarotrareo? Raha nanaraka ny documentaire nareo ny la clé de réussite ny Barea tamin'ny voalohany dia hoe nahatramin'ny akanjo nanaovan-dralaza tsy misy fa ry zareo no niady mafy. Anisan'izany kapitaine Faneva Ima, tsy diso Zany hoe tena tao anatin'ny atao hoe dans le sang et la sueur izay mentalité izay no nafahana miconstruire fandresena. Izany hoe nialana ilay toe-tsaina professionnel mpikaramanady fa noraisiny hoe anazy le izy ary tena tao anatin'ny atao hoe hatsemboana sy raha. Zany hoe miatra manaindrana mihitsy le satria zalahy voatery midina ambany amin'ilay par rapport niveau arabola nanana zareo no zay zavatra zay. Dia iny ny résultat. Fa rehefa taty aoriana amin'izay nanomboka nalaza dia mialatsiny fa objectif nanomboka niakatra any amin'ny atidoha amin'izay le hoe te-haka sary miaraka amin'ny daony ny olona rehetra, dia inona ny zavatra nisy? Le nasaina tetsy teroa tamina fanasana andro alina, lanonana, fisakafoanana, fandizana, tsisy maharatsy azy akory fa lasa tsy dao anatin'ilay esprit na challenger sy outsider tsony fa lasa nanana esprit na vedette na esprit na favori. Dia raha vao zay ny tafiditra ao anatin'ny lohanao dia iny koa mibaiko ny fietsika ao rehetra. Donc zany ny afatro ho anareo amin'ny Barea amin'izao fotoana izao dia inona no ny façonner sy ny construire ny succès anareo dia tena hita mihitsy fa tena dans la sueur et le sang. Zay izy hoe tena miady mafy nareo satria tena na ny olona raha tsy miestime anareo tamin'ny voalohany, zay le hoe le toe-tsaina challenger sy le toe-tsaina outsider, zay hoe tsy partant favori dia tonga amin'ilay fitenenina hoe ino moa filazana zany le hoe vous n'avez rien à perdre dia à fond. Zay zany ny côté conseil resaka mental tokony ho tazominareo mba tsy ho tafalatsaka amin'izay navoa ny zoky teo aloha. Fa raisiko koa zay amin'ny lafin'ny fiainana ara-panahy. Amin'ny lafin'ny fiainana ara-panahy sy ataontsika hoe fiainana malagasy plutôt iny zavatra naseho-ny Barea iny no mampiseho hoe l'exemple zany manomboka zao ne vient plus d'en haut mais vient d'en bas. Averiko ny exemple dia avy aty ambany fa tsy avy any ambony, zany hoe avy aty amina boaikely ohatran'ireny. Ray zay. Faharoa manarakaraka an'izay message ngeza be voaraiko ho analo fa tsy fantatro ho anareo dia hoe azotsika vahoaka malagasy atao tsara ny mandray an-tanana ny ankehitriny ny firenentsika. Tena
zavatra tsisy dikany amintsika ny mandray décision hoe ho raisitsika an-tanana ny firenentsika. Tena flagrant le izy, tena miariary le izy, ary zakatsika daholo, tiako tenena hoe zakan'ilay barea daholo ny vahoaka rehetra. Izay mentalité zay tokony pasy amin'ny vahoaka. Mentalité ataontsika mentalité barea, tena izy, fa tsy le mentalité barea bling bling rehefa manomboka malaza, le manomboka ohatra ny asaina etsero amin'ny lanonana, efa manomboka VIP ny toe-tsaina any ambanin'ny tanàna aloha ny ilaina ambany tanàna resaka eto, tsy le hoe toe-tsaina hoe raha fa le miady mafy amin'ny fiainana, le toe-tsaina combattant guerrier. Jereo tsara nge nitarehan'ny zalahy reny fa tena hoe guerrier. Io toe-tsaina combattant guerrier io raha tsy tena aty ambany amin'ny radio pacrété tsy voatazony io, fa rehefa manomboka manana toerana ambony dia very io toe-tsaina guerrier io, fa lasa manana toe-tsaina pikarama na toe-tsaina bling bling. Iny toe-tsaina bling bling iny le mahafantatsika le mirevy sisa, fa tsy le toe-tsaina bosseur. Zay moa problème antsika malagasy, tsy manana le culture du travail. Ka io nataony barea io le culture du travail hoe ao anatin'ny raha sy ny atsemboana no nazahoana succès. Izay ihany, tsy ao anatin'ny akamoana, tsy ao anatin'ny weraera, fa ao anatin'ny raha sy ny atsemboana. Challenger aty ambany dia miteraka vokatra azo antoka. Zondratsika rehetra.